Ampitomboana amintsika hatrany riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny toriteny isan-kalady maraina na ny fandarana atao hoe Logos amin'izao alahady faha-13 ny volana Aprily alahady ny sapandrofia izao. Hivavaka isika mialoha andrenesantsika ny afatra amin'ity maraina ity. Re Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao zahay nahatratra izao alahady ny sapandrofia izao indray. Ahatsiarovanay ny hiatrehanao ny mafy indrindra. Ka na dia nioby anao sy nankalazanao ary ny olona, dia fantatrao ny tena marina tao ambadika izany fiobiana izany. Kanefa tsy nanakana anao zany, fa Andriamanitra te hizara aminay ny zavatra rehetra izay iainanay ianao, ho ray vatsy iray aina. Dia mitenena aminay ary, hampatsaivo anay, alenteo ao anatin'ny fonay. Izany alehibe ny fitiavanao izay tsy manam-paharoa zany. Ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay akatsika ny afatra amin'ity maraina ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia 50:4 ka hatramin'ny 7 ihany. Isaia 50:4 ka hatramin'ny 7 ihany. Mivako toy izao ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Jehovah Tompo nanome ahy ny lelan'ny efa mahay, mba hahaizako manao teny hampahatanjaka izay reraka. Ampandrenesiny isa-maraina, eny ampandrenesiny ny sofiko hiaino tahaka ny efa mahay. Jehovah Tompo nanokatra ny sofiko, ary zaho tsy naditra na niemotra. Ny lamosiko natolotro ho amin'ny mpikapoka, ary ny takolako ho amin'izay manongo-baoka. Ny tavako tsy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rora, fa Jehovah Tompo no hamonjy ahy, ka dia tsy resy-kenatra aho. Ary efa no hamafisiko ho tahaka ny afo vato ny tavako, ka fantatro fa tsy homenatra aho. Amen. Amin'izao alahady ny sapandrofia izao dia akatoky ny Pasika moa zany mazava ho azy, dia ny sain'ny maro dia mifantoka daholo amin'ny passion na la passion du Christ, ny fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy. Fa mialoha izany matoa nasiana ny atao hoe alahady ny sapandrofia dia misy zavatra maningana ary tena goavana izay hosingantsika amin'ity anio ity. Inona no isarena ny saintsika amin'izao alahady ny sapandrofia izao? Ny zavatra izay ho aseho eto indrindrandrindra amin'ity texte tanjarantsika tamin'ny Isaia 50 ity, ny atao hoe ny toetra maningana ananan'ity milaza azy ho Mesia na mpamonjy ity. Satria zadiny fa tamin'ny andron'i Jesosy, araka ny mpahay tantara, ny historien maro samihafa dia hoe vanim-potoana na betsaka ireo karazana olona autoproclamé Messie autoproclamé, zany hoe be dia be ireo nitony tena ho Mesia. Azadiny fa ny atao hoe Mesia tao amin'ny jiosy dia ireo izay nilaza fa irak'Andriamanitra hanafaka ny Israely teo ambanin'ny vahoan'ny Rômanina. Ary tao anatin'ny croyance populaire jiosy tamin'izany fotoana izany dia hoe ny vanim-potoana ny Pasika indrindra. Zany hoe mialohan'ny Pasika dia misy ny atao hoe engouement populaire. Zany hoe tena misy fanantenana mesianika ngezabe teo amin'ny jiosy isaky ny tonga ny Pasika jiosy, hoe eo angamba no avy ny Mesia izay irahan'Andriamanitra hanafaka ny Israely eo ambanin'ny vahoan'ny Rômanina. Donc zany tsy mahataitra sy mahagaga ny olona ny fisiany atao hoe Mesia mipoitra etsero tamin'ny andron'ny Jesosy. Fa ny tia naseho amin'ny alahady ny sapandrofia eto dia hoe eto no mampiavaka an Jesosy manoloana ireo izay heverina ho mitony tena
ho mesia. Inona no mampiavaka an Jesosy manoloana andreo zay mitondro tena ho mesia na ho mpamonjy? Rehefa miteny hoe mesia zany teo an-josy na mpamonjy dia ny zavatra avy an-trano tonga atao an-tsain-josy ary normala be zany na isika zao aza raha miteny hoe mesia mpamonjy dia midika hoe tanjaka, voninahitra, hery, laza, omnipotence koa filaza azy zany hoe manana ny fahefana rehetra, omniscience manana ny fahalalana rehetra. Andriamanitra ny olona ao anatin'ny heriny ray manontolo raha hamonjy déjà politiquement parlant fotsiny aza mila olona matanjaka, mila olona manana tafika matanjaka satria tsy vita mora ny analandreo manina teo. Izay zany ny attente ao anatin'ny olona hoe raha misy olona mitondro tena ho mesia dia heverina fa olona manana fitaovam-piadiana be lehibe, manana tanjaka, manana hery hoentina hiatrehana ny fahavalo. Izay sary zay koa no raisitsika eto hoe raha nitonona atsika zany hoe Jesosy mpamonjy, Jesosy mesia dia tonga dia puissance, tanjaka, voninahitra, pouvoir no ao antsaitsika. Kanefa eo indrindra lay hoe inona ny mampiavaka an'ity Jesosy zay lazaina fa mesia ity. Ny texte anjaratsika eto dia mifanohitra tanteraka am'izay nandrasan'ny jiosy, mifanohitra tanteraka am'izay andrasan'ny olona ihany koa. Raha ohatra ty texte ty zany no vakin'ny olona tsotra tsy mbola mpamaky baiboly na tsy manana connaissance biblique ka milaza isika hoe toy izao zany mesia zany dia mihaino ny description omeny Isaia mpaminany ny amin'ny atao hoe mesia dia ho diso fanantenana io olona io hoe zany ve ny mesia mialatsiny amin'ilay fomba fiteny hoe amidinareo aminay, satria raha enonareo le Isaia toko fa 10 teo ohatrany aonanefa raha zany hoe mahadiso fanantenana ihany hoe zany ve ny mesia nafaka ozy izy mivolazana eto hoe ny lamosiko zay izy natolotra ho an'ny kapoka, ny mpikapoka, ny takolako am'izay manongo baoka, ny tavako tsy nafaingoko tamin'ny enatra sy ny roro. Zany hoe to mesia tsy mahavita na inona na inona, to mesia manaiky ho asina fa tsy mamalibotana izay natao azy. Ka raha mpamaky baiboly voasambany mamaky an'io dia ozy hoe maivana be zany. Manoloana ny tsirariny to tsy mikony izy, to tsy mihetsika izy, to tsy mitrotra izy. Tsy zany ve ny fitenitsika ihany koa eo amin'ny fiainantsika andavanandro hoe raha misy zany Andriamanitra zany maninona natao mangina izy manoloana ny tsirariny ohatr'izay koa ty ho kapohana ny lamosina ozy izy, ho sotomina ny volombavany, hiarany tsirariny izy, ho rorana izy nefa dia tsy hamaly. Zany ve mialatsiny amin'ilay terme hoe zany ve no Jesosy amidinareo aminay, zany ve no mesia amidinareo kristianina aminay? Zay mitady mesia tonga dia mivatravatra mpiavy ary tonga dia mandripaka zay eo anoloany ka miseho manakatsaka anazy satria izy ny mpamonjy. Zay ny lozika atsika. Tsy ho alain'ny olona baraka ve zahay, tsy omezan'ny olona ve tsika raha izany no mesia zaraintsika amin'ny olona? Raha ohatra ka izany no lazaintsika fa mesia ary na mpamonjy, tsy mifanentana ny ahoana re zany hoe ny doka. Tanareo ny olona anankiray rehefa mivarotra dia misy natao hoe dokam-barotra, zany hoe mba jery arakaraka voajavatra ozy sika hoe raha le présentation omena an'ilay zay produit sy le zavatra lazaina mifanipaka dia tsy hahasarika ny mpividy zany. Eto zany au lieu de hoe andresy lahatra ny olona hoe jereo fa ity le mpamonjy nefa ny zavatra lazaina momba azy tohatra ny tsy vitany hoe manify fa madiso fanantenana, to tsy manan-kery, to manaiky ho asina, to tsy misy fahefana fa to hiarany tsirariny koa izy. Zany ve
izay no asehon'Isaia. Mpamonjy toy inona moa no atao hoe mpamonjy hoy Isaia mpaminany. Ny mpamonjy hoy Isaia mpaminany eto amin'ny Isaia 1:10 eto dia ireo ilay mpanompon'Andriamanitra, ilay irak'Andriamanitra izay izy rery ihany manana le kapasité afaka micomprendre ny fahorian'ny olona. Tsy mahamaika ho Isaiany hoe tonga dia avy mivatravatra avy ihany mampiasa ny heriny, fa ny tena mpamonjy ozy izy dia izay manana zay kapasité ahoana zany micomprendre hoe iray vatsy ilay lohateny ny torotenitsika andreo hoe iray vatsy iray aina, dia hoe izay mahazo ahy dia mahazo azy, izay mahory azy, zay makarary ny aiko makarary ny aina. Zany hoe izy mihitsy aloha miaina izany, miara-mizaka amiko an'izany. Izay le Mesia lazainy Isaia mpaminany eto. Fantany tsara zany atao hoe misainto zany, fantany tsara zany atao hoe mitomany zany. Ary zany ny antony mahatonga ny 9:4-5 manao hoe Jehovah tompo nanome ahy eto majuscule, zany hoe lay mpamonjy zany, ny lelany efa mahay mba hahaizako manao teny hampahatanjaka ny reraka. Ataony ahoana ny hampahatanjaka ny reraka raha tsy efa niaina ny aloha le zavatra mahakivy azy. Fantany tsara hoe inona ny teny hampaherezana ny reraka, inona moa nampiavaka ny fampianaran'i Jesosy raha pitahaina amin'ny ireo fampianaran'ny fariseo. Dia lazainy ny soratra masina hoe ny fampianaran'i Jesosy dia misy fahefana. Ny olona rehefa miinterpréter an'iny teny hoe misy fahefana dia hoe tonga dia misy zavatra pouvoir amseho. Le misy fahefana zany hoe misy fiantraikany any amin'ny olona, mahakasika ny aty fanahin'ny olona, satria ny zavatra lazain'i Jesosy tsy teny manidina fotsiny, tsy teny fampaherezana. Hitanareo ny olona anankiray nefa mamangy manjoa na mamangy fahoriana, tsika moa zany tsika malagasy dia manao teny fampaherezana ho an'ny olona, fa heninao hoe pokaty le teny fampaherezana. Hitanao hoe teny nianarana tany amin'ny fianarana kabary, heninao hoe teny nianaranao tamin'ny anao namaky boky hoe zao ny teny lazaina rehefa misy fahoriana, zao ny teny lazaina rehefa misy olona terabao, zao ny teny lazaina rehefa misy mariazy. Zany hoe plivava fa tsy zavatra avy aty amin'ny tsinay. Fa nan Jesosy ny teny zay lokon'ny vavany dia mampahery ny olona, mampitraka ny olona, satria tsapan'le olona izay mandre ny teniny fa zavatra avy any anaty na zavatra miainany le izy. Izay le lazaina hoe mpamonjy. Ny mpamonjy aloha dia manana zay capacité de compréhension ny fahorian'ny olona, satria zavatra miainany ilay izy. Du vécu hozy ny teny frantsay. Noho zany ny caractéristique maniavaka ny Mesia atsika dia ny tena mpamonjy hoy Isaia mpaminany dia manana zay faculté de compréhension, na koa ny olona mahay miaino ny fahorianao, capacité d'écoute de la souffrance. Zany hoe ny olona manana capacité d'écoute ny souffrance ny olona mahay miaino ny fahorianao dia zao raisiny ho azy aloha ilay fahorianao. Izay le lazaina amitsika eto hoe accompagnement. Andriamanitra miaradia amitsika ka le accompagnement, ny terme hoe accompagnement amin'ny teny frantsay dia avy amin'ny teny hoe partager son pain avec. Izany hoe ny fahoritsika zany dia raisiny ho azy aloha. Tsy hoe ny fahorianao tonga dia hoe abrakadabra sy na baguette magique dia tonga dia afaka amin'ny problémanao, fa iray vatsy iray aina izay mahazo anao mahazo azy, izay mampahory anao mampahory azy, izay mampitomany anao mampitomany azy. Izay nay Mesia lazainy eto. Ka manoloana zany tsy mitovy amin'ilay famaritantsika ny atao hoe Mesia na mpamonjy eto amin'izao tontolo izao. Inona moa ny zavatra amidy amin'izao fotoana izao ny amin'izany hoe Mesia zany amin'ny toriteny fandrentsika etseroa amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia ny amidy satria izay ny ilain'ny olona dia Mesia izay ataontsika hoe manana super héros,
mesia zay tonga de mandripaka sy mandrava ny fahavalo eo anoloany mpamonjy izay mampiseho sandry zay nitadiavin'ny olona mpamonjy zay manafaka azy ao anatin'ny fahoriny eo no eo zany hoe un magicien mialatsiny amin'ny terme nitadiavitsika tsy mpamonjy fa magicien abracadabra manjavona ny fahorinao ny magicien tompoko de mampitolagaga tokoa ary mahavita zavatra mahagaga fa izao ny magicien dia jamais izy hiaraka hitondra ny problemanao ny dadarabe mety mahavita tokoa zavatra toa mahagaga fa jamais izy hiaraka hizaka ny fahorinao miaraka aminao tsia fa ny texte tsika androany ary ny fanandrify am'izao aladiny sapatrofia zao dia hoe Andriamanitra mitondra ny fahorontsika karaha mametraka fanontaniana amiko ny olona anankiray hoe fa maninona ianao no mino an'io mpamonjy marefo io fa maninona ianao no mino an'io Jesosy osa io Jesosy velesina ny tamaina de tsy namaly Jesosy ny kapohana de tsy mamaly Jesosy ny rorana de tsy mamaly fa maninona ianao no mino an'izany Jesosy zany tsotra ny valina io irery no sahy tsindriko tsara io rery no sahy midina ny farany ambany eo am'izay tsy tiany olona haleha matoa izy ny teny tamin'ny Zakaiosy hoe midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ny tranao an'io azony Jesosy atao ane ny teny tamin'ny Zakaiosy hoe zao a voavela ny eloko elahy eny ambony hazo eny de tonga de vahana ny olona satria Jesosy tsy te ho hafa baraka satria Jesosy tsy te ho hitan'ny olona miaraka aman'olona fa matoa Jesosy hoe tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao an'io eo mason'ny olona rehetra de satria Jesosy vonona hiray toerana sy hoany am'izay tsy tiany olona aleha azony Jesosy atao ane ny teny bitsibitsika tamin'ny Zakaiosy hoe avianao resako zavatra de any an-tranonareo tsika niona rehefa aveo fa sa mbona andehanao raharaha vetivety fa sao de masosotra ny olona fa devant tout le monde tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao an'io satria ny mpamonjiko de mpamonjy izay vonona handehany am'izay tsy tiany olona aleha ny fietreny tsy problema am Jesosy mihitsy zany titre zany tsy problema am Jesosy mihitsy zany image zany hoe sao de hafa baraka sao de ahoana ny fijerin'ny olona ny important am Jesosy de zao hoe za mila eo anilany Zakaiosy zay le hoe raisiny ho azy daholo zay momba azy ny fahafambarakany Zakaiosy lasa fahafambarakany ny esoeso teny tamin'ny Zakaiosy no raisiny Jesosy satria teo no eo ihany de nandeha ny vavam-bahoaka manao hoe lasa ny atrano tany am'izay lehilahy mpalota izy na Jesosy tsy secondaire aminy zany hoe izay ny Jesosy Andriamanitra mialoha ny hamonjeny an'ilay olona dia miaraka aminy izy aloha raisiny ho azy ny fahoriany ary mifampizara amin'ny manta sy ny masaka tsy ny masaka ihany fa ny manta koa ary eo ny tiako tsindrina sy ny voninahitry ny lanitra ihany no zarainy Jesosy amitsika fa ny fahoritsika koa raisiny ho azy ny mpamonjy misy na ny olona anankiray manana capacité manafaka amin'ny problème dia tianao démonstration de force hoe za dia capable mahavita mamaha ny olana io matetika ny olona rehefa ataontsika hoe na mpitondra fanjakana izy na olona manana maizy azy izy dia rehefa misy olona manana problème dia ny zavatra ao anatin'ny lohany dia te hampiseho dera sy laza sy voninahitra amin'ny olona fa mahavita azy izy te hampiseho dera sy laza amin'ny olona fa zao ny fahaiza manaoany izany hoe ilay fahoriny ilay olona zany tsy important aminy fa occasion ampiasainy le fahorin'le olona mba hanehoany ny maizy azy donc zany lasa tohatra fiakarana ny fahorin'le olona hampisongadinany tenany fa ilay Mesia de izao onena izy rehefa nahita an'ilay vehivavy nitomany maty anaka onena Jesosy ka nahita azy
amin'ny teny grika le hoe onena de misy teny manao hoe de miotana ny tsinainy zany hoe maharary azy ny mahita an'ity vehivavy ny tanondroka ity ny fahorian'le vehivavy fahoriany fa tsy hoe io misy occasion ampisehoako indray hoe iza zany messia aseiko anjareo mihitsy hoe zavy any an-danitra non. Le vrai sauveur c'est celui qui a la capacité de comprendre la souffrance des autres. Ny tena mpamonjy de manana voalohany indrindra zay capacité mahay miaino ny fahorian'ny hafa, mahatakatra ny fangiriforian'ny olona. Izany no tena mesia aloha, fa tsy hoe ny mahay mamaha ny fahorian'ny olona. Raha mijeritsika ohatra ny am'ireny horonatsary hoe super héros reny, de inona ny zavatra hitatsika? Tonga izy ireo miaraka amin'ny angovo, démonstration de force, fa jamais tsy misy olona zay milaza azy ho mpanafaka amin'ny fahorianao ka hanaiky hiaraka hifampizara aminao na de indray maraina fotsiny aza izay manjoanao, jamais. Zareo tsara reny situation misy eran-tany reny na eto amin'ny firenetsika azy, rehefa misy ataotsika hoe misy ororon-tany, misy todradrano, misy mosary, misy arety mandringana, misy problema de hoe tonga ny manam-pahefana nitondra teny fampiononana sy nitondra zay voatsirambony tanana ohatra. De tonga ny caméra maka sary, tonga ny teny manao live, tonga hoe hampisehoana hoe manao zavatra, hakana ny fony vahoaka, médiatisation de la souffrance du peuple, instrumentalisation de zany hoe atao fitaovana ilay fahorian'le olona mba hahafahany mampiakatra ny lazany. Izay daholo, fa tsy misy na iray manaiky hoe andao hoe mba hiaraka hiaina am'izany atao hoe tsy mihinan-kanina ny ray androany. Tsisy anaonao an'izany mihitsy, fa mety tonga de mizara vola izy, mety tonga de mizara menaka, mizara vary, tena tsara fanahy, tena mahafantatra, tena manampy anay isahirana. Oui, zany betsaka zany, fa ray ihany no mahavita hoe hipetraka eo aminao aho, te halala zany fahorianao zany aho, te hiaina zany mampisainto anao zany aho. Tsy zany nataony tam'le vehivavy Samaritana izay teo ampatsakana. Ny fahorian'ity vehivavy ity de hoe ataoko ahoana mba hazahoako rano tsy hivezivezeny eto, fa afamparaka amin'ny olona satria vehivavy io malaza ratsy teo amin'ny fiarahamonina. Zany hoe tsy te hivoaky ny trano izy fa menatr'olona. Ny fanena tamin'i Jesosy teo izy, tsy lazaintsika ny resaka fanaon'izy misy da, fa ity adiny mpitory-teny maro rehefa mitory an'iny texte ny vehivavy Samaritana iny. Akohatry ny resaka Jesosy sy le vehivavy teo ampatsakana, misy zavatra ngeza be faharoa zay adinitsika mpitory-teny, de io Jesosy hoe atsoa ivadinao, ary dia lasa nandeha nitoetra sy nipetraka tao aminy Jesosy. Aza dino iny, lasa nandeha nipetraka sy nitoetra tao aminy Jesosy andro vitsivitsy. Izany hoe tsy ny hanome azy rano tsy mety ritra no mahamaika, tsy ny hanafaka ny fahorian'le vehivavy am'izay manjo azy eo no eo, zay mahaporitra sy mahatery azy no mahamaika, fa Jesosy hoe ho any aminao aho, hahita maso ny manjoanao aho, hifampizara amin'ny manta sy ny masaka aminao aho. Raha mandiniky nareo anaty soratra masina Jesosy de zay foana azy, ho avy any aminao any aho, tam'le kapiteny romanina. Tsy mendrika ny nidiranao ny ambany tafitranoko, hoy Jesosy ho avy any aho. Aiza nanasianareo ny marary?
jesosy mikasika ny boky jeno tsara reny détail ao anatin'ny filazantsarany hoe jesosy ho eo amin'ilay sarotra hiaraka amin'ilay olona aloha satria izay ny andriamanitsika fa ny super héros tompoko tsy hanao an'izany super héros raha tonga izy eo amin'ny tanàna anankiray misy vohina misy fahoriana any amin'ny hôtel 5 étoiles izy mipetraka dia avy eo ianareo vahoaka vorinany amin'ny kalamanjana dia eo nareo zarana zavatra dia vita ny fizarana zavatra sy ny fanampinanareo dia asiana désinfectant tanana fa ny fampikasokasoka tamin'ny olona maloto ny fampikasokasoka tamin'ny olona marary ny fampikasokasoka tamin'izao karazarazan'olona zao ka mila désinfectena ny tanana ary avy eo mandeha miverina any amin'ny hôtel 5 étoiles zany ny super héros zany ny olona manan-katao fa ny jesosy ko hoy manana ny fahefana rehetra izy hoy manana ny voninahiny izy fa ny azy aloha dia zao milentika sy misitrika ary miaraka ao anatin'izay manjo ny olona izy izay ny antony le hoe jesosy tonga eto amin'ity zao tontolo zao ty azo natao tsara ny namonjy an'izao tontolo zao avy any amin'ny abakabaka inona nanaka anazy tsy nanao ny asa-pamonjena teny amin'ny abakabaka fa matoa izy midina dia satria te hiara izaka amintsika izay manjo azy manana ao na volazany andiny faefatra eto jehovah tompo nanome any lela nefa mahay matoa izy mahay manampampahery ahy matoa izy mahay mankahery ahy dia satria nanaiky izy ny tsirariny rehetra toy izay natao ahy izay ny volaza eto izay zavatra zay no tiana manantsika hoe ilay mpamonjy dia voalohany indrindra tsy hoe mamonjy sy manafaka loha fa voalohany indrindra dia te hifampizara amintsika zay momba atsika rehetra ary le fampizarana dia tena fampizarana tena raisiny ho azy zany hoe ny anto pisiany sy ny maizy azy dia izaho aloha izaho no problemany voalohany fa tsy ny tenany tsy misy hoa olona mamonjy anao amin'ny fahorianao zany ka manaiky hiaraka hifampizara ny fahorianao aminao tsisy zany hanafaka ny problemanao oui mety misy ihany ataoko hoe ihany angamba fa vetivitsy fa ny hoe hifampizara ny fahorianao aminao zany ary tsy zay vany lazay ny Isaia 7:50 ny andininy faharoa sy faefatra fandretsika foana ity teny ity fa averiko eto dia hoenotsika kely nge Isaia 7:50 andininy faharoa ka hatramin'ny faefatra zafady Isaia 7:50 ny andininy faharoa sy hatramin'ny faefatra fa tsy faefatra moa zany fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny solofokazo tamin'ny tany karakaina tsy nanana endrika na fahatsaran-tare izy ary raha nijery azy isika dia tsy nisy ahatsara-tare anirentsika azy natao tsinitsinina sy nolavon'ny olona izy lehilahy ory sady zatra fahoriana izy tahaka izay tsy tian'olo-ko jerena akory izy natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoatsika important amiko le hoe lehilahy ory sady zatra fahoriana izy tsy niteny hoe lehilahy sendra mba niaina fahoriana parazary tsy hoe mba nanana expérience indray mandeha zany atao hoe fahoriana zany fa lehilahy zatra fahoriana habitué à la souffrance ozy ny teny frantsay dikany ny olona zay habitué à la souffrance ihany no afaka micomprendre ny souffrance ko ny filoham-pirenena ny mpanjaka ny ministra ny matretreta amin'ity tany sy firenena ity zay manana maizy azy ka mety afaka manafaka amin'ny fahoriako dia tsy zatra ny fahoriako tsy mahalala ny fahoriako
na dia manana ny hery rehetra hanafaka am'izay problema ko azy fa le Andriamanitro ilay mpamonjiko c'est un habitué à la souffrance. Oh là là, izany vaovao mafanotoriko mety tsy tiany sofiny maro henona am'izao andro zao zany satria ny zavatra tiany olona henona am'izao fotoana zao dia ho avy Jesosy afaka amin'ny fahorinao. Kina mampiavaka an'izany Mesia zany amin'ny Mesia hafa? Toko samy mahavita an'izany daholo. Ho avy amin'ny angady sy ny arontsika, ho ataotsika zao, ho afahantsika zao, homeko an'izao ianareo. Fa miahy mialohan'izy hanao zavatra, mialohan'izy mampanantena zavatra dia zao miara-mizaka amiko izay mahazo ahy izy. Izany no olona azo antoka. Raha tsy olona habitué à la souffrance ataony ahoana ny afantatra zany atao hoe souffrance. Resaka ka atao, kobakabavaka mba hatao fa tsy mahalala ny fahorian'ny olona zany. Noho zany dia lazainy eto amin'ny Isaia 7:5 eto hoe ninona atao mihitsy ozy izy ny tsy hahasarika ny olona ny momba azy mba hafahany maninona, mba hafahany manao immersion, mialatsiny amin'ny teny varaminanana, manao immersion. Zany immersion zany milentika, asitrika, manao immersion ao anatin'ny réalité ny fiainan'ny olombelona. Nafohiny ozy izy ny voninahiny ozy Paoly apôstôly ka tonga olona izy ka niditra ao anatin'ny réalité tsika. Sauver c'est s'immerger dans la souffrance. Nanaiky hiditra ao anatin'ny fahoriana, nanaiky hiditra ao anatin'ny réalité ako izy. Important be ty zavatra lazaiko ty. Le réalité ako ty tsy ny hoe tonga nofo ihany ka tonga olombelona mitafy nofo sy raha ihany, fa le hoe tonga amin'ny réalité ako dia mahafantatra ny tsy naimaitiny zany atao hoe fiainan'olombelona. Fantany zany atao hoe fahoriana, fantany zany atao hoe fahantrana, fantany zany atao hoe fahamiriforina, fantany zany atao hoe fahafatesana. Nanandrana ny atao hoe fahafatesana izy. Ilay Andriamanitra hatramin'izay tsy nihinana, tsy mahafantatra zany fahafatesana zany, indro nanaiky ho faty zany ny olona atao hoe partager ma réalité. Fa tsy hoe ny amin'ny abakabaka izy dia hoe ao fahafaka ao fahafatesanao ianao, fa midina hatrany amin'ny fahafatesana izy. Zay ny tonontsika isaky ny alahady amin'ny fanekempon'ny apôstôlika. Midina ny amin'ny fiainatsika. C'est un Dieu qui a accepté d'entrer là où il fallait pas y aller. Andriamanitra nanaiky midina any amin'izay tsy azo hidirana. Nanao tsy fanao Andriamanitra mba hamonjeny ahy. Nihinana ny tsy fihinana, mialatsiny amin'ilay fitenenana. Kapoka zay nomeny raika aho izy tsy maintsy hosotroiko io. Tsy ohatra mitovy amintsika miasa any amin'ny hôpitaly na dokotera hoe rehefa tonga any amin'ny hôpitaly dia ampidiriko ny blouse ma dokotera, ampidiriko ny blouse ma infirmiera, dia rehefa rava dia esoriko ny blouse iny fa miverina olona normalina. Tsy tahaka zany izy. Fa rehefa noraisiny ilay maha olona azy ary tia ny zavatra ngeza be, nanomboka teo dia niova ny identité an'Andriamanitra. Mety isy ho tafotoana am'izao tenako zao, tsy ilay Andriamanitra talohany na tonga avantety ambony tany intsony ilay Andriamanitra niverina any an-danitra. Satria talohany nidina tety ambony tany dia fanahy fotsiny izy. Ary amin'ny mahafanay azy tsy fantany zany atao hoe fahoriana zany. Tsy nahalala zany atao hoe tsy fisiny zany izy. Tsy fantany zany atao hoe mijaly zany, tsy fantany zany. Tsy ao anatin'ny vocabulaire an'Andriamanitra zany mety any an-danitra. Teto izy vao ny expérimenté an'izany. Ary ity ny tena mahazendana nandramany hatraminy atao hoe fahafatesana. Zany no atao hoe Mesia tompoko, midina any amin'izay tsy azo hidirana. Ary nanomboka teo dia niova ny identité an'Andriamanitra. Satria rehefa lasa niverina niakatra any an-danitra Jesosy dia mbola nitazominy io vatantsika io. Misy an'ilay stigmate mariky ny olatra nanomboana azy. Ina moa ny antony nitazomany Jesosy an'iny stigmate iny raha mba fantatrareo? Azo ny foanana ane iny stigmate iny e. Dia misy teny hoe ka ino no afantarana azy mba sao matsy misy misandoka hoe Jesosy sandoka dia nasiana le tsy zany ny valiny e. Tsy
zany no afantarana an Jesosy azony de vola tao ihany koa manisy zavatra eny amin'ny tanana fa ny dikan'ilay hoe maninona ny tazominy ny mariky ny hazo fijaliana zay nanomboana azy hilazana aminao hoe tsy afabela taminao izy nitondra takaitra mandrakizay no ny amiko Jesosy mitondra takaitra mandrakizay noho ny fitiavany any Andriamanitra tsy vita moramora ny namonjenanao avako tsy vita moramora marina fa mafy ny teo amin'ny hazo fijaliana marina fa mafy nanjo azy sy ny kapohana fa izao am'izao ora sy fotoana itenanako aminao zao dia mbola eo am-pelatanany ny trasy sy ny fahoriana mba ilazany aminao hoe zaho ihany zanako zaho ihany no atokiso zaho ihany no inoy satria zaho ihany no mahafantatra ny lalovanao be debe ny Andriamanitra zay mampanatenanao lanitra be debe ny Andriamanitra zay mampanatenanao volana makitana fa tsy miaina ndray maraina zay niainanao izy fa zaho Andriamanitra ao miaina an'izany porofony zany ireto mbola eto atanako eto ny mariky ny hazo fijaliana zay nanomboana mbola tehiriziko ety amiko ety izany fahoriana zany zaho ihany dikan'izay zany amaranako ny toroteniko ty hoe fa maninona no matoky an'Andriamanitra fa maninona no mino an Jesosy tsy hoe Jesosy mahavita fahagagana vitan'ny olona rehetra zany mety manafitona anareo zao teniko zany vitan'ny olona rehetra zany misy miteny eto ne reny mpandala ny fomban-drazana hoe tsy ny Jesosy nareo ihany no mahay manao fahagagana fa nandraiky marina zany mahavita daholo ny olona rehetra magicien mahavita dadarabe mahavita mampiteny mona azy andray tsy apozinareo fa ity no tsisy avita mihitsy na andeha ambaka ny lohany dia izy mitondra ny fahoriako izy manaiky hiaraka ho fesina amiko ary mbola averiko indray mitondra takaitra mandrakizay no ny amiko io Andriamanitra ahoana tsy atokisako azy azonao amidy amiko daholo ny olona manana fahefana sy pouvoir rehetrarehetra hoe mahavita azy derao araka izay fahaizanao azy ary zay ny amin'ny filazantsara toriko tsy mitovy amin'ireo mpitory filazantsara sasany mampidera Jesosy mahavita fahagagana ce n'est pas intéressant c'est banal c'est classique c'est le commun des mortels raha zany no amidinao zany mahatonga ny olona miteny hoe tsy mila an'Andriamanitra tsony ny tandrefa anaty ampita-dranomasina satria efa inona zavatra tsy vitan'ny siansa tsony am'izao mampitolagaga marina zany fa ity ho iaho no mampiavaka ny Andriamanitra nitondra ny aretitsika tokoa izy zay nylazany eto nitondra ny aretitsika izy tsisy olanaky an'izany ny vesatra ny fahoritsika izy zany hoe nafindra ny aminy ny fahoritsika zatra fahoriana izy oui de vao mainka ame mazava amiko am'izao fotoana zao hoe ay zany dikan'le hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao amin'ny teny frantsay izy mazava be car Dieu a tant aimé le monde au point d'accepter l'inacceptable tant aimé le monde satria niovatra amin'ny identité an'Andriamanitra rehefa niverina any an-danitra izy nitazominy ny maha olona atsika il est fier de porter ton nom le fils de l'homme zanak'olona tsy manenatra azy ny mitondra ny vatantsika olombelona any an-danitra fantany napetraka aminao menatra nitondra ny anarany venao Jesosy tsy menatra anao porofony zany mbola ny amin'ny trasy ozy izy hoe tsy nanenenako nomezan'ny olona c'est pas grave nalay mbaraka aho tsy olana
ary ny nofo ny vatana maha-olombelo no entina ny an-danitra zay le hoe iray vatsy iray aina zany hoe zay mombanao rehetra nalainy ho azy ary ny momba azy rehetra koa de nomeny anao ny rainy nomeny anao koa ka ny teninao hoe rainay zany an-danitra ny lanitra izay fananany samy rery de lasa mpiara-mandova aminy isika ko dia zany ny tena atao hoe mpamonjy tompoko fa tsy araky mieritreretantsika azy engany mba samy tsy omenatra an Jesosy itsika fa toy zany no ny tiavan'Andriamanitra atsika nanaiky ho iaho ny haka ho azy izay momba atsika rehetra tout partager voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay mibabaka sika raha eo misaotra anao zahay fa lehibe loatra ny fitiavanao anay tsy ny hofaty ho anay ihany tsy ny hamonjy anay ihany sy ny hampiseho ny herinao fa nanekenao haka ho anao ny momba anay rehetra fantatrao zany tsy fisiny zany satria niaina tao anatin'ny ankonana sahirana ianao fantatrao zany nitomany zany satria nitomany ianao teo alohan'ny teo alohan'ny Lazarosy sy Jerosalema fantatrao zany hanoanana izany satria sasatra sy torovana ianao ka mipetraka teo alohan'le fatsakana to Sikara fantatrao zany fahafatesany zany satria nalevona ianao ary novonona ianao fantatrao zany nefa ianao Andriamanitra tsy nahalalany zany hatramin'izay na Andriamanitra anao ary zany no anananay fahatokinanao afaka miantehitra aminao afaka miankina aminao satria fantatrao zany ataovy miorina amin'izany ny finoana ianao tsy iorina amin'ny voninahitrao tsy iorina eo amin'ny fahaizanao manao zavatra fa iorina eo amin'ny fanekenao ny tsy azo ekenay rehetra ny dera ny laza ho anao reriany zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen raha soatsika rehetra samy hitain'Andriamanitra mame fotoananao amin'ny heriny tozan'iray raha sitrapon'Andriamanitra elo